Ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jesoa Kristy ihany, Jesoa Kristy hatrany. Jesoa Kristy ihany, Jesoa Kristy hatrany. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Ato amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 20, ny andininy 17 hatramin'ny 420. Jesoa Kristy ihany, Jesoa Kristy hatrany. Zany no tarigetra na baiko fototra nitarika ny apôstôly Paoly tamin'ireo fitetezam-paritra izay nataony tonga tany amin'ny faritra samihafa hatrany amin'ny faritry Azia tany, dia nandray baiko tokana tamin'ny fitorinan'ny filazantsara dia ny hoe Jesoa Kristy ihany, Jesoa Kristy hatrany. Fantatra manko fa marobe no tranga izay natrehan'ny apôstôly Paoly, to nisy zava-manahirana sy sakana mihitsy aza tamin'ny fitorinan'ny filazantsara. Eny, hitantsika eto fa to miatra manaina mihitsy aza izany indraindray. Kanefa dia tsy niova ny baiko-pitolomana fa Jesoa Kristy ihany, Jesoa Kristy hatrany. Ndeny ho jerentsika tsiraray fa tsy niala tamin'io Jesoa Kristy io ny repère na ny fenitry ny fitoriana filazantsara nataon'ny apôstôly Paoly. Teo aloha anomboantsika azy ny amin'ny fitondrantena, dia fitondrantena tarafina ao amin'io Jesoa Kristy ilay modely tsara ho amin'ny fitorianany filazantsara io. Amin'ny andininy 20 dia koa ny voalaza amina hoe fantatrareo hatramin'ny andro voalohany natongavako teto izay toetry ny fitondrantenako taminareo dia nanompoky ny tompo tamin'ny fanetreteny. Fitondrantena no taafina tao amin'ilay Jesoa Kristy ilay tompo ny fanompony zany. Ary tsy izany ihany fa raha mitohy ny fivakin'ny teny dia mbola hitantsika fa teo anatrehan'ny fahavalo ny jiosy izay mitady hifofony ainy dia tsy niala tamin'ny Jesoa Kristy ny apôstôly Paoly. Ndininy 7 tamin'ny fanotrehan'ny jiosy ka tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko teo masony olona ary teo amin'ny isatrano, ary nambarako tamin'ny jiosy tamin'ny jentilisa ny fibebahana marina. Ny votoaton'ny hafatra izay notoriana dia tsy niova na inona toe-javatra mandalo, na inona zavatra natrehana, dia nitarika ny olona ho amin'ny fibebahana marina sy tena izy ary ny ananany finoana an Jesoa Kristy ihany. Ndininy 220 zany. Dia hoy ny voalaza mana hoe koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan Jesoa Kristy tompontsika, izany no nambara na tamin'ny jiosy na tamin'ny jentilisa votoatin'ny hafatra izay nampitan'ny apôstôly. Ary arak'izay nambarantsika fa nateo anatrehan'ireo zavatra maharary miatra manaina aza, dia tsy niova ny toerana izay nisy ny apôstôly fa niazona an'i Kristy Jesoa hatrany izy. Zany mahatonga azy miteny fa tsy atao zavatra akory ny aina mba hahavitany ale dia ny fanompona izay noraisina tao amin'i Jesoa Kristy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ry mpitory filazantsara, mikeleza aina amin'ny fitoriana, amin'ny asa fitoriana,
kanefa aoka tsy hiova na hivadika na hifindra lasy noho ny amin'ny toejavatra samihafa izay mety hoatrehana, mety ahita tombontsoa kokoa ianao, mety ahita laza kokoa, mety ahita voninahitra kokoa, na mety hisy anarabiraby amin'ny vola aza, kanefa koa mety hisy izay hanambana anao hatramin'ny fahafatesana. Mbanjiny Jesosy Kristy, lay fototry ny asa fitoriana, lay fototry ny filazantsara, lay fototry ny finoantsika. Aza miala amin'io Jesosy Kristy io, aza miova fa izy koa aza naharitra hatramin'ny azo fijaliana mba ho famonjena anao. Zava-dehibe ry havako malala ny fianteherana sy ny fifikirana amin'ny Jesosy lay tsy miova mba hahatonganako handray sy hisitraka ny famonjena, fa hoy ny soratra masina hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Ndao ary ry havako malala, Jesosy Kristy ihany, Jesosy Kristy hatrany, na hisy rivotra hifofo, na ranonoram-baratra hilatsaka, na arika handroaka, dia izao Jesosy Kristy ihany, Jesosy Kristy hatrany. Eo an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotranao izay Jesosy ny amin'ny herinandro vaovao izay omenao anay indray, herinandro hampiorenanao ny finoanay, ny fanantenanay, ahafahanay mitoky aminao Andriamanitra lay azo ianteherana, lay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Dia mametraka izay eo am-pelantananao izao herinandro vaovao izao, ny azakazaka ny fitoriana filazantsara maneran-tany, maneran'izao tontolo izao, eto amin'ny taninay, ataon'ny fiangonana, indrindra ny fiangonana FJKM, dia ankininay aminao. Omba ireo mpanompo maro be izay mikely aina fatratra ho amin'izany ianao, ary ampijoro tsy ampiemotra na inona midona na inona manjo. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy alay tompo ny finoanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.